Andrim-panjakana mpanao lalàna kanefa fatra-pandika ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny anteny miram-pirenena ho nisy olombava-bahoaka Randriamasinoro Rinandroany. Entiny maro anisany amin'ny tsy izy ity andrim-panjakana ity, manoloana ireo fomba fiasa amin'ny fanohitra tanteraka amin'ny lalàm-panorenana. Porofon'izany ny zava-misy niatra tamin'ny fanoherana nandritra ny feptom-pivoriana. Fa za mahita fa atao tsinotsinona mihitsy izay andrim-panjakana izay. Ary andrim-panjakana mpanao lalàna kanefa andrim-panjakana farany mandika lalàna ihany koa hatramin'ny lalam-panorenana. Na efa apetraky ny lalam-panorenana ary ny feptaona tokony isin'ny fanomezana lahadinika avy an'ny mpanohatra dia ny bureau permanent no manapaka hoe tsy atao zay dia tsy atao, fa iza moa ny bureau permanent no afaka manapaka an'izay dia milaza fa hoe tsisy lahadinika eken'ny bureau permanent sy ny conférence des présidents atolotry ny fanoherana ao anatin'izay fivoriana izay kanefa ny lalam-panorenana no mametraka an'izay. Tsy manderaka ny tokony ho izy ny zava-misy eo amin'ity andrim-panjakana ity raha tsy laza afa-tsy ny fomba fametrina ny teti-bola. Lasa fomba fahazarana ny fanangana tanana na tsy mahafantatra izay votoa ho atiny aza. Manjaka tanteraka ny didi-jado ny maro anisa. Teti-bola raha ny fomba fiasa ao anatin'ny anteny miram-pirenena tsy ampy ny feptaona andinihana azy. Raha tsy olona tena liana sy tena vonona hiatrika ny raharaham-pirenena zany tsy manana finiavana maka an'io teti-bola io. Ny olana matetika didi-jado maro anisa misy eo amin'ny anteny miram-pirenena. Na ohatra ary ianao manana finiavana hitondra fanazavana ary averiko ihany izay tena nijoro ho an'ny vahoaka ary fantatray mihitsy ny zavatra miandry mahatonga any amin'ny teny hoe tsy amin'izao fotoana izao no amorona taksa ho alaina amin'ny vahoaka intsony fa noho izay didi-jado maro anisa izay dia rehefa misy ny toromarika hoe atsangano ny tanana fa io tsy maintsy lanina maro ny solombavambahoaka mino maro tsy manokatra an'io kory ary mety tsy hainy kory ary hoe pahazo firy misy an'io fa dia atsangana ny tanana dia lany ny teti-bola. Mazava ny voalaza lalam-panorenana sy ny antony ny fidianan'ny vahoaka malagasy ny solombavambahoaka dia ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta indrindra ny fikatsana ny tombontsoany maro anisa. Antony ijoroan'ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana ankehitriny fa tsy aro ny fitondram-panjakana hoy ny fanamafisana. Ny 7 novambra 2024 no nolanin'ny maro anisa teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny teti-bola-panjakana ho an'ity taona 2024 ity. Nandritra ny fotoana nandalovan'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana teo anivon'ny anteny miram-pirenena dia ny taksy ny adiny amin'ny tokony anesorana ireo hetra be dehibe tsy ho zakan'ny malagasy ny ao anivon'ny fanoherana. Isy fiantraikam-be amin'ny fiainan'ny malagasy izay efa tena ao anatin'ny fahasahiranany ireo karazan-ketra napetraka hoy ny fanamafisana tamin'izany. Manahy ny vahoaka malagasy satria rehefa mandinika tsara an'ity loi de finance ity zahay ary mitondra ny hevitra zahay avy atao fanoherana mba hampihenana ny fahantsahany malagasy satria betsaka loatra ny hetra ny foronina vaovao ato. Raha ohatra ka tsy misy fanotsiana amin'io zavatra angatainay zay tsapanay fa isy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka tsy zavatra maro nangatainay io mba zavatra fitatsika fa tsy fila voatsiary fa tena hisy impact amin'ny vahoaka ka raha tsisy fanitsina tompoko le izy dia ambaranay fa manohitra tanteraka an'ity loi de finance ity izy. Lantsina sy mpanitsina moa ity volavolan-dalàna ity raha nitaky fanitsina teo anivon'ny fanoherana dia tsy nekena izany. Manodidina ny 900 miliara ariary ny vola heverina fa hiditra ao anatin'ny kitam-bola-panjakana ny tato anketra 20 isanjato amin'ny findramam-bola eny anivon'ny banky. Raha ny fanazavana ministro ny vola moa dia tsy azo ataony miverin-dalàna amin'ny lalàna efa nolalina fa miatra amin'ny fotoana ampiarana ny lalàna fa tsy miatra amin'ny tany aloha. Nanambary ity tompona ndraiky mpanjakana fa mbola ao anatin'ny fifampiresahana amin'ireo fikambanan'ny banky matianina eto Madagasikara ny fampiarana ny TVA 20 isanjato ny fanjakana hatramin'izao. Raha ampitso voalohan'ny volana Jolay anefa no ampiarana ny TVA 20 isanjato amin'ireo iroso amin'ny findramam-bola eny anivon'ny banky.
entitra sinaitsy ny solombavam-bahoaka sady sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara fa tsy tomponantoka tamin'ny fandaniana sy fankatoavana ny lalàna mampiatra ny fanatataovana etra na TVA 20% amin'ny zanabola alain'ny banky ny solombavam-bahoaka firaisan-kiny. Miantso ny fitondram-panjakana ny tenany ivoaka amin'ny fanginana ka nazava ny antsipriana sy ny votoaty ny FPTO amin'ny vahoaka malagasy. Tokony isy ihany koa ny adihevitra mialoha sy fifanankalozan-kevitra eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina mialoha ny fanapahan-kevitra tahaka izao izay mahakasika tanteraka ny fiainam-bahoaka. Manatitrantitra ny tsy tokony hampiaran'io lalàna io araka izany ny tiako Madagasikara. Tokony ivoaka amin'ny fanginana ny fitondram-panjakana ny fitantanam-bola hitondra fanazavana feno. Ahoana tokoa ny fomba akanan'io 20% io satria raha mamaky ny loi de finance tsika dia ny loi de finance mbola milaza fa raha ohatra izy ka transaction eto Madagasikara dia ny mpandefa vola no akanany aby, zany hoe tokony ao anatin'ilay intérêt alain'ny opérateur ihany. Fa raha vola avy any ivelany dia ny olona izay mahazo ny vola no mandoa an'izay aby zay. Ka voalohany aloha zany tokony hitsangana amin'ny fitondrana mitondra fanazavana feno mahakasika an'izay ilana amin'ny savorivory. Raha diso ny fandraisan'ny banky azy dia tokony hisy fanotsiana manarak'izay. Ny faharoa dia mbola hamafisina ihany ny position anay hoe zahay aloha dia mbola mitaky ny tsy hampiarana an'izay ary mitaky ny hanemorana ny fampiarana azy sy mba hisian'ny fifampidiniana eo amin'ireo resaka mpampiasa vola sy ny fanjakana mba hitadiavana voalana miaraka satria efa sahirana ny olona amin'izao. Tsy ho zakan'ny olona tsony raha ohatra ka mbola ampiana foana ny taxe nefa nitamberina ndraikitra tsy hita mivantana eny amin'ny vahoaka akory raha tsy ilazitsika amin'ny fasahirana ny olona fiakara vidim-piainana ny jiro tapaka lava ny rano tsy misy fa tokony misy ny fanatsarana ny fitantanana ny firenena aloha mba ho hitan'ny olona hoe misy tombony ho azony ny fandoavan'ny etra fa tsy ny olona ny volosana foana kanefa tsy misy fiantraikany tsara amin'ny fitantanana ny firenena ho any amin'ny fiainan'ny vahoaka. Mitady ny fomba rehetra hanampiana ny vola miditra amin'ny kitapo-mbola-panjakana ampandehanana ny raharaham-pirenena ny mpitondra ka ny vahoaka no terena hanampizano ny fanazavana. Tsy afaka ny hampiaina ny vola miasa raha teo izy ireo no ny fomba fiasa hita fa tsy misy vokatra tsara fa mamitondra fifaisana ny vahoaka. Mesepotra ny fitondram-panjakana ary voalohany masepotra azy dia ny tsy fahatokisan'ny mpamatsy vola tsony ny fitantanana ny firenena. Rehefa manana olana ny orinasa raina ny firenena dia zavatra anankiroa ihany ny vahaolana, na manampy ny fidiram-bola na manena ny vola tokony olaniana. Tsy vita amin'ny fanjakana ny manena ny vola tokony olaniana satria rahantsika malala na amin'izao tsy manena ny vola izao ary izy tsy mahafa-po ary tsy mahamaly ny filana fototra ilain'ny vahoaka akory ny servisy omen'ny fanjakana. Dikan'izay tsy maintsy mitady ny fomba izy ampiakarana ny vola miditra. Tsy mahafaka mampiakatra ny vola miditra amin'ny famatsiana avy any ivelany nefa noho ny tsy fisian'ny mangarahara sy tsy fahaiza mitantana eto. Dia tsy maintsy ny malagasy zany no terena hanampy ny vola miditra ho an'ny kitapo-mbola-panjakana mba hahafahany mampandeha ny raharaham-pirenena. Hiatra manomboka rahampitso ray jola 520 izao ny TVA 20% amin'ny findramam-bola rehetra amin'ny banky eto Madagasikara araka ny lalàna laharana 420 tsipika aotra 520 ny 12 Desambra 420 sy ny fampiarana ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana lany ho an'ny taona 520 raha ny fanazavana. Iaran'izany avokoa ireo rehetra nindram-bola nanomboka ny 2 Janoary 520 no ny fampiarana ny effet rétroactif. Andrasana ny toiny. Makasika ny kapoaka ny malagasy avy hatrany ny fanatataovana etra 20% amin'ny zanabola alain'ny banky rehefa mindram-bola no ny akamaroan'ny tokantrano na orinasa madinika sy salatsalany mbola miankina tanteraka amin'ny findramam-bola amin'ny fampandehanana ny fiainana andavanandro. Azo eritreretina ho ny olom-pirenena fa tsy manam-bola ny fitondram-panjakana ka antony sy ny FPTO. Iteraka tsy fifamitokisana eo amin'ny mpiarabelona ary fampirana ampitoerana ny samy malagasy manoloana io raha miatra izany. Ohatrany tsy dia mety ilay izy satria lasa misy presine indray ianao avy eo an'ilay fanenjehana an'ilay volany sy ohatra satria 20% be izany mbola tsy misy atao kely. Tsy fantatro fa mety tsy manam-bola angamba ny fanjakana tsy manam-bola fa tsy ampy ny vola hoentina mihodina dia reny taxe reny moa no mampihodina ny raharaham-panjakana dia monimponina mitondro dia misy zavatra be dia be koa zany ilain'ny fanjakana ao anatin'izay
dia zay mety mampitombo an'izy io fieritreretako azy satria vo hitako tamin'ny maraina manko le izy 20 isan-jato izy teo tena misy fiakarany ka na ny rehetrarehetra satria miankina amin'io TVA io daholo ny fiainana andavanandro ny tsika malagasy sarotra be mieritreritratra satria na amin'izao fotoana izao rehefa mifampinana ny olona tsy mifampatokotsony dia ny hafaran'io dia tsy fantatro manomboka any amin'ny fianakaviana zany mety isy famaly ady ohatran'izay satria isambotra izy any amin'ny hafa mety tsy ahita dia le fiainana mihitsy mihasarotra. Tany ambolohany no tokony efa nisy fifampirisana sy fankakevitra tamin'ny ireo mpisehatra rehetra voakasika mialony ny nandrosoana ka nandaniana ireo solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola hoy ny mpanao politika sady mpandraraha. Satria tamin'ny fandaniana tamin'ny voalohan'ny taona le solombavam-bahoaka tsy namaky ampiheverana le loi de finance dia tonga izy dia nandany fotsiny izy dia amin'izao fotoana izao ny banky mampiatra an'le izy fotsiny sisa fa efa tany am-pendohana mihitsy mila an'izay hoe resaka consultation izay hoe mety ve mety mifanaraka adapté amin'ny fandraharana na kely na lehibe ve ity loi de finance ty. Iandraika mivantana amin'ny toe-karem-pirenena io fepitra io iena ny fahazotoana andraraha hiakatra ihany koa ny vidim-piainana hoy ny fanamafisana. Iena aloha zany ny tamin'ny fahazotoana mandraraha satria izay tsy manana hoe tena hoe moyen hoe ahafahana s'investir be zany fa tsy maintsy miankina amin'ny resaka hoe findramam-bola amin'ny banky zany dia tsy maintsy iena zany zay tapavitrina zay tsy ho motive mihitsy ny hanao an'izay resaka hoe investissement zay dia ny manaraka an'izay vao maika hiakatra ny vidim-piainana satria ilay mpandraraha izay efa fanaovana tatovaketra mitangana be ohatran'izay tsy maintsy hampiakatra ihany koa izy mivokatra avany aminy zany hoe mifandray be ireo zany fa tsy hoe akory hoe izay olona na orinasa na mpandraraha nindrana vola fotsiny no victime amin'ilay izy fa victime daholo na mpanjifa azy. Tsy azo digefitra intsony mahamalagasy an'ireo nosy kely telo manodidina ny Madagasikara ho nisehatra ny ray aman-drenina ny sera. Voalazany lalàna fanapahany firenena mikambana laharana 4/30/20 ny taona 7/7 sy 7/9 ny mahaly Madagasikara ireo nosy kely antsoina hoe Joan de Nova, Europa, Arbasady India ary tsy fampizarana. Mifamatra tanteraka Madagasikara ka izany ireo nosy malagasy ka isotoman'izy ireo ny sainy maro anitsy ny filazana azy ireo nosy miaga na Îles Éparses. Tsy azo verina ary lavina ihany koa ny hevitra amin'ny fiara-mitantana na cogestion hoy ny sera. Azokafana ny fifanakalozana ny amin'izay mety ho fiara-miasan'ny rotonta saingy tsy miala amin'ny fanapahana firenena mikambana ny mahamalagasy azy ireo. Mila apetraka aloha zany ny fanana ny malagasy fiandrianam-piazakana an'ilay nosy zava-dehibe zay ary tena hoe tompony tsy mangatakaty ny malagasy ao anatin'io ary ireo délégation mandeha any zany fangaroko any moa zany le izy dia tsy manana alalana mihitsy dia anapaka hevitra manokana hoe mikasika an'izay hoe nde hiara-miasa sy ny rehetra fa aorinan'izay le hoe souveraineté na ny karazana iny fiandrianam-pizakana zay ananany malagasy zay dia rehefa manaiky an'izay ny rotota dia azo ataony miresaka ny fiara-miasa idikevitra ny malagasy andreo ary tsy tokony hiverenana ao anatiny ny adihevitra intsony ny amin'ny hoe any malagasy sa any frantsay ny nosy kely reo tsy hoe hiadihevitra indray amin'ny frantsay amin'ny fizakana ny nosy fa hiadihevitra ny amin'ny hoe ahoana ny hamerenana andreo amin'ny Madagasikara, ahoana ny anaovana restitution, ahoana ny resaka intesté famerenana tsotro zao fotsiny tsy misy resaka zavatra fa ndreo nosy ireo Ny famerenana manontolo Madagasikara ireo nosy malagasy kosa no mafisy ny CCS sampana Antananarivo tamin'ny alalan'ny fanambarana.
tokony andonitra amin'ny malagasy ho tambon'ny fibidoana ireo nosy mandidina ireo nandritra ny 30 taona teo la frantsa hoy ny fanamafisana no tsy pian'izy ireo mazava ihany koa fa midika ho famadiana ny tanindrazana iombonana ny fivoizana ny hoe fiara-mitandana miantso ny malagasy irahina ny CSS ary anao tony anak'Andriamaso ny fiandrianam-pirenena malagasy mba tsy havery-momboka ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny izay niady amin'ny fahafahana sy ny fahaleovantena pirenena. Tsy aivina fa nanomboka androany dinika faharoa amin'ny fitakinana nosy malagasy atao an'ila Frantsa. Voalaza fa ny fitoizan'ny fifanakaloza-kevitra amin'ny Madagasikara sy ny Repoblika Frantsay no tanjona amin'ny ity fivoriana ity ho fikatsahana vahaolana arahan'ny rotota mandinika. Misa valo ireo delegasiona malagasy lasany Frantsa hiatrika izany izay nahitana mpikambana roa eo anivon'ny governemanta miaraka amin'ny talemisy fiara-miasa iraisam-pirenena lolon'ny Madagasikara iray sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika masivoin'ny Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana ny Genève teknisianiny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana tompona andraikitra ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fizanandrabaky-teny malagasy ankehitriny vokatry ny fitavozavozan'ny mpitondra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena manoloana ny tranga iray ka miteraka tsy filaminana sy fikorotana tsain'ny vahoaka. Andro maromaro taorian'ny tranga fahapoizinana sy fanapoizinana saika tamin'ny renivohim-paritany enina teto Madagasikara namizana ain'olona 700 mahery mbola tsy hita ny marina sy ny fandraisana andraikitra marim-potitra avy amin'ny mpitondra sy ny tompona andraikitra voakasika. Fantatra mihitsy ilay satria na any an-trano ary ianao mandro sakafo dia tsy fantatra hoe inona amin'ilay akora ampiasaina raha izany no tena mampidi-doza ny menaka tokoa ve ny lafarinina ve ny siramamy ve na mety ho zavatra hafa tsy fantatry ny sain tsy takatry ny saintsika mihitsy ka mba hiantsonareo tompona andraikitra mahefa ao anatin'izay mba tena hoe hamoaka ny vaovao marina sy voamarina mahakasika an'izay ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny isam-batan'olona miaro tena aloha voalohany indrindra rehefa tsy afaka miaro ihany ny fanjakana dia mba tokony afaka miaro tena ny olona rehefa mba fantatra hoe inona ilay akora dia mba tsy jifaina ilay izy tsy ampiasaina ilay izy satria raha toka miatra manaina toy izany dia zavatra tena hoe en danger de mort daholo zany tsika mianakavy reto satria tsy fantatra ao intsony izany na ny donate na ny cacapigeon na ny mortadelle ny mety ho mena kely raha pitso mety ho mofo gasy raha afaka pitso efa tsy haintsony izany ao anatin'izay dia efa lasa miaina anatina fikorotana tsaina lavareny zany malagasy amin'izao fotoana izao efa tsy resahana intsony moa iny mbola veriko foana hoe fomaraina ianao ny tapaka ny jiro mody any an-trano ianao ny hariva tapaka ny jiro ankoatran'izay moa tsy fampitoro-maso amin'ity manenjika ny lera fandehanan'ny rano ity amin'ny alina efa tsy haintsony na mandeha izy amin'ny 1:20 alina tapaka izy amin'ny 1:20 dia mifondray ianao amin'ny 2 maraina mandeha maka rano zavatra toy izany zany efa tsy mampilamin-tsaina tsy mampitombona ary mahavizana tena hoe vizana ara-baky-teny mihitsy na ara-batana na ara-tsaina zany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ahitana takatra n'izay hoe tsy fandraisana andraikitra araka ny tokony ho izy izay satria lazaina foana fa hoe manao izay tandrify azy manao izay ho hafa ny fitondram-panjakana nefa tsy hitantsika hoe aiza ilay vokany satria any amin'ny ahitra sisa eo ivelany tsy mitondra vokatsoa amin'ny fiainan'ny malagasy toy ny mahazatra ihany no maty-matesany mpitondra ny fanamafisana. Tsika teo izao hoe tamin'ny 20 volana jiona tao anaty fankalazana ny 20 taona ny nazahoana fahaleovantena misy ny fankalazana be mihitsy izay nataontsika nandaniana vola amina miliara satria noko fa tsy maimai-poana ireny tsy hoe tonga ho azy teo ireny na fanomezana fa nisy vola niodina tao anatin'ireny ka raha totsika izany afaka mahita vola ihany anaovana zavatra ohatr'ireny hodorana amin'ny afomanga manintsika tsy mahita vola mba ho ampanimpiodinana n'ilay jirama ohatra na dia ao anatin'izao hoe fanomanana fanadina-panjakana izao fotsiny ary manintsika tsy mahita vola hividianana appareil ho an'ireo fitaovana laboratoire fanaovana analyse eto Madagasikara satria engany mba hitondra voandalana le valin'le an'ny fitiliana donate any kory zareo avy any Paris avy any satria ohatra nalefa tany le singa izay tokony atao analyse izany zao zavatra endrasantsika daholo ao anatin'izay dia mbola verika ihany hoe miaina anatina fikorotana tsaina vizana ara-batana ary tena hoe malemy mihitsy izany malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ihany. Tsy misy azo raisiny miba tanteraka ny fampandrosoana entin'ny mpitondra ankehitriny no ny fanazavana. Fitondrana tsy mahavaolana fa vao maika aza mampitombo ny olana misy no mijoro ankehitriny. Tsy misy voafeny isehatra rehetra ka mampitotongana ny fiainan'ny malagasy. Embouteillage lavareny tsy ahitana vahaolana, vidin-tsakafo tena hoe tsisy tamberana draikitra mihitsy ao anatin'izay dia inona raha izany
hafa indray manko raha mba hoe mandoha vola ianao dia hitanao hoe arinona lehan'ilay volako fa zao sao tsika mijery teleferika misitsiditra dia tany aloha zany na lehan'ilay volanao sasany dia nefa ianao koa raha mbola mila mitady vola bebe kokoa andoavanao frais an'io satria enjato ary fampitediavana maika fa ohatsaika ohatrinona moa zany le frais mandeha mitaingina an'iny zavatra ohatr'izay zany a dia amiko aloha négatif satria nisy ny ame anara-pahasalamana tsy voafeh teo nisy ny tsy fandrem-pahalemana tena mafy be tsy voafeh mety hoe nisy fandraisana ndraikitra amin'ny ampahany fa mbola tsy voafeh ilay izy ary tsy ahitana vahaolana io resaka vidim-piainana amin'ny ankapobeny io izay tsy ahitana vahaolana ihany koa fa dia miodikodina eo fotsiny inona raha zany ny positif ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra jerentsika dia négatif daholo tsy haiko hoe izany afaka moka totanisa mandiso an'izany zavatra resako izany fa vao mijery any totanisa maromaro tsika izao na mahakasika ny resaka filaminana na mahakasika ny resaka ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny mihiba daholo dia tena mialana tsiny amin'izay olona nieritreritra hoe afaka atao merci sy afaka atao bravo fa tsisy afaka atao merci tsisy afaka atao bravo amin'izao tsika miresaka izao. afaka niatrika ny fanadinana na tsy nanana ny taratasy fiantsoana azy ny mpiadina roa vao entaka vao maraina hiatrika ny fanadinana BEPC tetsy amin'ny CEG ny tany marina andriny vao marina avokoa ny antota taratasy mampiadina azy ireo raha ny fanamafisany tompona andraikitra tsy maintsy misy ihany koa ny fepetra ho an'ireo sendra olana amin'ny fanatanterana ny fanadinana rehetra. Ny zavatra nitranga kely tamin'ny fanombohana tamin'ny maraina nisy zaza anankiroa izay misy nanendaka dia very ny poketrany lasany zany ny carte d'identité sy ny convocation fa rehefa nataonay ny fanamarinana mikasika ny momba azy amin'ny dossier dia nampidirinay ary nomena lalana izy afaka hiatrika ny fanadinana ara-potoana mitovy amin'ireo mpiadina namany. Raha tamin'ity fanadinana ity aloha dia tena nahazo taratasy mpiantsoana hiatrika fanadinana avokoa ny mpiadina rehetra. Ireny moa zany very ny anazy raha sanatria mandritry ny fanadinana ka manana olana ny mpiadina tsy maintsy vahany ny lehiben'ny toeram-panadinana zany ny olana mba hahafahany ankizy miadina mipitoniana ny fanadinana misy foana ny fepetra azo raisina hanapinana ny mpiadina zany hahafahany miatrika ny fanadinany. Mahatratra 2017 ireo mpiadina voasoratra anarana eto amin'ity foibem-panadinana ity izay avy amina sekoly 7 manodidina ety an-toerana. Nisy mpiadina 13 tsy tonga niatrika ny taranja malagasy ny tapany maraina. Mandeha avy hatrany any amin'ny foibem-pitsarana ny fanadinana ny taratasy-panadinana vao vita izany. Ireo mpiantsehatra ny mpandraharaha kosa dia tonga zato isan-jato na ny surveillant na ny secrétaire miatrika ny fanadinana. Raha ny surveillant zany dia 770 ny miambina any anaty salle tonga izy 770 ny secrétaire miisa 12 tonga daholo izay secrétaire miasa izay. Rehefa vita ny fanadinana dia mandeha any amin'ny foibe mpitsarana fanadinana ny taratasin'ireo mpiadina eto zany tsy centre de correction fa centre technique. Ny taranja malagasy SVT no nanokafana ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ity raha ny taranja matematika sy frantsay ny talata histo géo sy ny fizika chimie ny alarby ary mifarana ny alakamisy amin'ny taranja teny vahiny ho an'ireo mpiadina misafidy ny option A. Sarotra ny fanadinana ho ny mpianatra iray androany misy kosa ireo nanao izany mora foana mitohy hatrany kosa ny fanomanana sy famerenandesony ho izy ireo mandra-pavita ny fanadinana. Misy sarotsarotra kely izy mbola miandra sasana fa ny malagasy any zao mbola hitako tao. Eny sarotra vaovao mihitsy le izy mbola tsy niatrehako tany am-pianarana. Le lesona be dia sahirakirana kely mieritry mitadidy an'le izy. Mianatra dia avy eo ireo mianatra dia averina ny saina le izy. Dinona raha teo zao malagasy teo ho ana manokana zay fa zatra hoe taolany dia mora anao manaraka io hoe SVT rehefa vola mianatra ihany miezaka betsika namatra be aminao zao tsy haiko matiaraka pizza zany dia zay tonga raha matemy dia atao matemy dia raha PC dia PC. Raha amin'ireo ray aman-dreny no nanao zava-dehibe ity fotoana ity ka nanokan'izany ho andro tsy asana mihitsy hikarakarany ireo zanany na ara-tsaina na ara-moraly na ara-batana tsy maintsy jerena avokoa. Takin'izy ireo kosa ny tsisy ny delestage mandritra ny fanadinana sy mandra-patapitra izany.
Nenay zao tena tonga dia efa niteny tany ampiasana mihitsy hoe mba tsy maintsy aloha zay satria le zava-dehibe mba hoe andro ohatr' zany dia mba hoe mba manaraka anazy dia zay koa mba fanirinay mba hoe mba fanirinay mamoa mba hoe mba manaraka ny any mba hoe mba analany stressny dia mamafaly anazy dia zay ny anatrehany anazy aty dia tena miandry eto zay jusqu'à la fin mihitsiny rehefa vita dia zay vao miverina miasa indray avy eo. Anatin'ny efatrandro zany? Ie, tena tsy miasa mihitsy fa dia miandry anazy eto aloha. Dia mba angatana fitondram-panjakana mba hoe mba tsy ho tapahana foana ilay jiro satria indray ilay zaza mbola mihoatra hoe fo amin'ny telo maraina dia nefa anatin'izay mbola maty ny jiro dia mba angatana mba hoe mba tsisy coupure mihitsy zany mandritra ny examen ilay zaza satria tena ho avy ny tanora malagasy ny fianarana dia mba zay ny angatana fitondram-panjakana mba hoe mba ilamina le zaza hoe mba mianatra tsara mba tsisy tebiteby sy ny tariny zany dia zay mba fangatahana aman-dreny. Na tsy nahazo permission tany ampiasana dia tsy maintsy hoe niezaka nanaraka anazy satria ilay zanako somary mararary fo dia tsy maintsy narana fikarakarana aloha tena manahirana satria eo ny etomanana fa tsy maintsy hoe niasana sy ny azo natao no natao aloha fa ny etomanana aloha zany tena tsisy mihitsy amin'ilay fahaserana dia natao hoe mba andro ray ho anazy ity dia tsy maintsy ny temerta zany ray aman-dreny hoe atao ahoana aloha fa tsy maintsy atao izay mahafinaritra anazy mba ahafahany miatrika ny fanadinany mba niezaka nanao izay azo nataony eny dia mba hianatra tsara. Mahatratra 27,794 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC manomboka androany 3 jona ary aritra hatramin'ny 3 jolay izao manerana ny Madagasikara izay hiparitaka amin'ny foibe mpanadinana 2,70. Ny safidiny option 1 ankamaroan'izy ireo izay mahatratra 4,700 sy 4,000 sy 10,000 sy rahetsy. Raha 4,700 sy 300 sy 4,000 sy 4,000 sy rahetsy kosa no ny safidiny option B. Ankoatra ny taranja anglisy, tsy vitsy ireo mpiadina ny safidiny teny vahiny toy ny Allemagne izay nahatratra 470,700 raha 470,700 kosa ny safidiny teny Espaniola. Somary niatokely ny fahatapahan-jiro ny aloha sy nandritra ny fetiny 20 jona. Fa ho vita kosa nefa izany hoe ny ampitsoka mandrakandroany dia niverina toy ny mahazatra ny fahatapahan'ny herinaratra ary tena lavareny izany. Heverina ho fanamboaran-tsaina fotsiny ihany ny tsy fahanapahana ny jiro tao anatin'ny fety hoy ny fanehoan-kevitra. Izany hoe namboarina ny sain'ny olona zany ao anatin'le fety nefa ao anatin'le fety zany tsy nitapahany azonao zay. Anatin'le fety zany tsy nitapahana dia rehefa vita ny fety dia nitapahana amin'izay zany izy dia zara manafa mbola mafimafy kokoa rehefa tapahan-jiro io araka ny hevitra zany dia le fanjakana tsy mahavaolana e. Miteraka fatiantoka goavana ny fahatapahan'ny herinaratra indrindra ho an'ireo manana antom-pivelomana miankina amin'ny jiro sy amin'ireo manana entana tsy maintsy tehirizina amin'ireny vata fampangatsiahana ireny toy ity mpivarotra sendrana ity. Dia ny entana tompo dia simba daholo. Ny jus moa masiso ny aorta amin'ny botsina amin'ny parfumé. Mba atao normal mba handefa dia fatiatoka ny entinay mpivarotra rehetra mahitsy. Manao antsoava araka izany ireto olona sendrana ireto mba hijerena manokana ny resaka fahatapahan-jiro satria miantoka ny fivelomana sy hankinan'ny aina. Tsy haiko tsony mihitsy reto fa tena leo tanteraka mihitsy leo resaka délestage ity tena leo fatiatoka be mahitsy. Ny antsoava zany efa mandeha foana isan'andro fa tsy misy meno araka le fitenena tsisy meno rehefa rano angamba mety andalam-be ny olona raha zao mifandehany aloha. Isy akony ratsy ary betsaka amin'ny fitantanan-draharaha sy ny asa fampandrosoana eny fodiny toy ny any komina ny fanapahan-kevitry ny fanjakana andray tanana mivatana ny fitantanana ny etran-tany sy trano na ny IFPB. Ho an'ny Tanjombato manokana dia ny 7,900 vola miditra ho an'ny komina ny etra. Io vola io no miantoka ny kara-mampiasa ary anatotosana ireo tetikasa fampandrosoana. Mahakasika ny etra, eo moa ilay hoe etra izay nesorin'ny commune, nesorin'ny fanjakana, amin'ny commune ny fitantanana ny etra momba ny etra-trano sy ny etra-tany eo anivon'ny commune izay marihana ankehitriny fa sarotra ho an'ny commune ny fampandrosoana raha izay etra izay satria anisan'ny fandoavana ny kara-mampiasa izany etra-trano izany raha ny commune Tanjombato no resahana ka dia eo ny angatahana fitondram-panjakana mba hijery sy mahakasika manokana an'izay zavatra izay. Isan'ireo lahara-pamehan'ny komina ny fanamboaran-dalana, eo ny efa vita, eo kosa ireo mbola andalam-panatanterahana. Tao anatin'izay 5 volana nandraisana ny fitantanana ny commune ambanivohitra Tanjombato izay dia
maro tokoa reo asa sy dingana zay efa vita raha teto amin'ny commune no resahana. Teo ny fanarenana reo lalana simba manerana ny commune, indrindra teto amin'ny Fokotany ny Tanjombato Raitsa Mivaky. Teo ihany keo ny fanarenana ny fanotofana lalana zay simba tanteraka. Ankoatra ny asa fampandrosoana dia miezaka mitaiza sy mampivorona ireo tanora amin'ny fanatanjahantena ny commune Tanjombato. Ny sabotsy 5 Jolay ho avy izao dia ekipa maro no ifaninana ho an'ny taranja basketball ka atao eo amin'ny kianja any an-toerana ihany. Sarotra ho an'ireo tanora malagasy ny miditra amin'ny club na fanatanjahantena. Na ireo efa anaty club aza mbola sahirana, indrindra eo amin'ny resaka fitezana ny tanora ity fanatanjahantena. Mahasoa ny filalaovana baolina lavalava, hoy ny fijoroany ny vavolombelony ny mpilalao iray, satria manampy amin'ny fivelarana ny sainy tsirairay, no manampy amin'ny fisorohana amin'ny fidoroana zava-mahadomelona ary indrindra ho mitaiza amin'ny fahasalamana. Ny tanjona kendrena amin'ity fiaraha-milalao dia nisy ny firaisan-kina eo amin'ny samy tanora. Maro e club izay misedra olana eto Madagasikara, raha tsy teny afa-tsy ny olana arabola hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Zany amin'ny lafimba milalao rugby zany dia zara raha misy mahatrosan izao zany masana ny compétition manaraka dia eny satria natao fitezana ny vatana izy dia izy koa ahitana mba tsy toka amin'ny zava-mahadomelona sy ny levilevy tanàna dia tsy maintsy minan'le match. Tena tanjona manay zany dia fitambaran'le bandy anatin'ny fanadavarana ny bandy hoavy satria raha hijanona fotsiny ohatrany an'le rugby lasa potiky ny revirevy ny ohatr'izany milokaloka sy mian'ny any tanàna. Ho an'ny club ambany zany arabola aloha zany voalohany indrindra dia ny faharoa manarakaraka an'izany ny toe-tsaina zany mila ambarina, mila atao manaraka ny avoleta ambenibe ta Madagasikara zany ny toe-tsain'ny mpilalao paratsy zany tsy amosiny rugby. Tsara ny manamarika fa anisany entina mitaiza ny ankizy sy ny zatovy malagasy ny fisiny ny fikambanana toy izao. Des dizaines de corps sans vie, portés à bout de bras, arrivent à l'hôpital Nasser de Ragnones. No tafiany tafika israeliana alina tamin'ny alalany darkobomba ny toby fialofana ao Almawazi any andrefany Gaza. Niteraka fahafatesana sy ratra ho amin'ny Antananarivo izany ary maro ireo nentina namonjy hôpitaly Nazera ao Ragune. Nampitombo ny fahavoazana sy ny fahasahiranana eo amin'ny sehatra ny fahasalamana izao fanafiana israeliana izao. Niverina tamin'ny fanafiana mahery vaika ny tafika israeliana ao Gaza. Fanafiana izay anohera ny Hamas ka ao ny fanafiana atao amin'ny alalan'ny bomba sy anabakabaka. Mihamafy ny fanafiana any amin'ny faritra avaratra sy andrefan'ny Gaza izay mitarika fahafatesana sy fahasahiranana ho an'ireo mponina sivily. Maneho ny fahavononany anatanteraka fiatoana amin'ny ady Hamas raha toka manaiky ny fepetra takiany Israely. Fepetra voalohany amin'izany ny famotsoana ireo nitazominankeriny miisa 20 izay heverina ho mbola velonaina ary ny fanesorana ny tafika israeliana ao Gaza. Entsankilany mitaka ny fanafahana ireo rehetra no gadrain'ny Hamas sy ny fialan'ny Hamas amin'ny heriny Israely. Mbola tsy vita aloha hatreto ny fifanarana noho ny tsy fitovi-kevitra amin'ny fepetra takiana. Ireo firenena hafa toa ny États-Unis, Egypte ary Qatar kosa entsankilany manao ezaka mba hamerenana ny fifampirarana sy ny fiatoana amin'ny ady. Misy ny fifampiresana amin'ny Hamas sy Israely amin'ny alalan'ny resolotena tsy mivantana. Na izany aza, ny tsy fitovi-kevitra amin'ny fepetra takiana dia sakana tsy ahavitany ny fifanarahana. Mampitombo ireo fahafatesana sy ratra maro ho an'ny sivily ao Gaza ny fanafian'ny israeliana an-tranga alina ary voamafy indrindra ireo ankizy sy ireo vehivavy. Maro koa nefa ireo trano fonenana sy ireo toby fialofana no rava ka misy fiantraikany betsaka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Eo ihany koa ireo faharavany ireo tobi-pahasalamana ka miteraka fahatarana amin'ny fandraisana an-tanana ireo marary mila fitsaboana sy ny famatsiana ireo fanafody samihafa. En direction de Ragnones, que l'armée israélienne vient pourtant de bombarder.